soratra sy teny raisokavakio fandarany radio Madagasikara iandreketany ulikandrevana tena Antonio Rasamilson eo amin'ny lafiny teknika foravoravo tompoko lasy tompoko vavy le temerabatsika menakavy indray ato anatin'ity fandarana ity anio ary dia hiafaka ny fandarantsika satria misy natara-mipetraka ihany koa avy amina mahery fony Madagasikara izay mitondra karazana médiathèque tranomboky ny zanany mba hampitiavana izany tranomboky izany ho an'ny miaramila ho an'ny vady miaramila ary ho an'ny zanany ihany koa satria nosokafana tamin'ny fomba ofisialy tetsy amin'ny toby colonel Alphonse Rakoton'iray ny fiadanana tamin'ny rarabia 17 jolay lasa teo ny tranomboky na médiathèque ho an'ny miaramila sy ho an'ny fianakaviany tsy akanavaka ihany koa misy olo tena ny fianakaviany tompoko la colonel Alphonse Rakoton'iray ny tsika avy amin'ny tolo-kevitry ny zanany vavy tokana zany Rakoton'iray ny malala nirina Sylvia itondra ny fanazavana mikasy zany tranomboky izany sy mikasy ity mahery fony Madagasikara ity izay milevina au mausolée nanomboka tamin'ny taona 27 dia ity zakory fa nieja manasatra mpitiavana ary anaraka ny fandarantsika hatramin'ny farany fahalalana fialamboly fampatosona avy amin'ny boky voafantiny nieza no vahintsika ao anatin'izao fandarana izao hitondra fanazavana mikasika ny tranomboky médiathèque etsy amin'ny toby colonel Alphonse Rakoton'iray ny fiadanana nisy tolo-kevitra avy amin'ny zanany vavy nanokatra azy io ramatoa Rakoton'iray ny malala nirina Sylvia izay nieza moa no isy tena azy hamava sy anazava mikasika izany ary hamaky ihany koa resanganasa mikasika izany fampitiavana hamaky boky izany miarabanao mpitiavana nieza tonga soety amin'ny radio Madagasikara miarabanao i Luc dia miaraba ihany koa ny mpanaraka ny fandarantsika ny vahoaka malagasy rehetra tsy akanavaka tsara ngamba fantarinao ho an'ny mpiainy tokoa hoe iza moa ity colonel Rakoton'iray Alphonse ity Alphonse Rakoton'iray dia teraka ny 10 jiona 4 tao Akady Bevava tao amin'ny école Flacourt izy no nanao ny ambaratonga voalohany ary nanao ny fianarany tao amin'ny lycée Galeny tamin'ny 7 mars 1957 izy no niditra volontaire tao amin'ny tafika frantsay ka lasa tany an-dafy namonjy ny groupement d'instruction des troupes coloniales en métropole aingana dia aingana no nanaovan'ny certificat rehetra hiakarana grady efa bolana taorinany natongavany tany Frantsa izy dia efa nahazo ny galona caporaly vao niditra tao amin'ny tafika izy dia nisy mpampianatra izay nahita fa manana fahalalana sy mahay mandray kokoa izy mihoatra amin'ireo namany afaka nampirisika azy mba hiditra amin'ny sekoly ambony miaramila tao a Saint-Cyr avy eo izy dia nahazo ny sergent chef niditra tao amin'ny sekoly ambony tao amin'ny sous-officier tao Strasbourg izay nanomana amin'ny fanadinana idirana tao amin'ny Saint-Cyr tamin'ny septembre 1956 dia anisan'ireo voaray tao a Saint-Cyr izy tao amin'ny promotion maréchal Bugeaud no izy efa sous-officier dia taona farany ihany no nataony tao Saint-Cyr ka nivoaka tamin'ny volana Jolay 1957 io andiany io tao anatin'ny ady lehibe tany Algérie la France ka ireo sous lieutenant rehetra tamin'ny andiany maréchal Bugeaud dia tsy nanao fampiarana intsony tamin'ny fanofanana azy ireo fa avy hatrany izy ireo dia nalefa tany amin'ny ady tany Algérie dia nisy ihany koa toerana hafa izay niasany zany dia tany a Blandin tany a frontière algéro-tunisienne ary dia niambina ny barrage électrique no andraikitra ny antsoroany noho ny asa vitany tany Algérie dia nahazo ny marbonahitra citation de l'ordre de la brigade si ni croix de la valeur militaire avec étoile de bronze i Alphonse Rakoton'iray tamin'ny taona 1970 mbola tany Algérie izy no natsoiny colonel Gabriel Ramanantsoa mba ody aty an-tanindrazana satria vao nahazo fahaleovan-tena i Madagasikara ary namorona ny tafika vaovao tonga izy dia nanaika ary dia niala tany amin'ny tafika frantsay fanody an-tanindrazana ary dia navelan'ny tanteraka ny zo mahafrantsay azy satria no heveriny fa ny miaramila dia tsy tokony manana zo-pirenena afa-tsy izay ny aviany ihany zany
Vao tonga taty Madagasikara izy dia voahiraka tao amin'ny premier RIAM, izany hoe régiment inter armes malgache. Avy eo izy dia nitondra ny 2e bureau ny renseignement, dia ny 3e bureau ny opération, ary tamin'ny 7 izy no voafidy ho chef d'état-major ny généraly Ramarolahy. No ny lasa ny sotro-ronono i généraly dia izy no voafidy andimby ny chef de l'état-major général de la défense et des forces armées populaires na ny SEMGAM tamin'ny taona 570 volana vitsy avy eo no ny anjaran'ny hélicoptère nitondra azy ka namoizany ny ainy ny 17 volana Jolay 770 tao Akazomriotra. Arak'izany voalazany nieza teo izay mombamomba ny colonel Rakotonirainy Alphonse dia azo lazaina fa hoe mahery fony Madagasikara ny leila ary voavitana ihany koa ao anatin'ny tantara namezany zanany azy un homme une vie 1934-1976 zany hoe pirenena malagasy izy fa pirenena ihany koa. Tao anatin'ny fankalazana ny 500 taona nafatisany moa zany no nokafana indray an'ity médiathèque ao amin'ny tobo colonel Alphonse Rakotonirainy etsy fiatatana ity. Tsara averina angamba ny tantara nisy teto Madagasikara ny eja. Haterina no nahazo ny malagasy tamin'ny zoma 3 Jolay 776 tamin'ny raiky ambin'ny sasany noho ny lozam-piaramanidina izay nitranga tany Andrakapila Andasibe Ankazomriotra 1934 mampitohy Anantsirabe sy Miandro Vazo tamin'ny fianjeran'ny hélicoptère Alouette 3 SAE 3160 izay nisina olo-manga-pirenena 7 namoy ny ainy tamin'izany fotoana izany tamin'ny andron'ny République faharoa moa izy io dia ny colonel Joël Rakotomalala ny voalohany premier ministre tamin'izany fotoana izany. Ny faharoa dia Andriamatoa Pierre Radzona, ministre du développement rural et de réforme agraire. Ny fahatelo dia ny horesantsika eto ny lieutenant-colonel Alphonse Rakotonirainy, chef de l'état-major général de la défense nationale et des forces armées populaires. Ny fahaefatra ny commandant Martin Rampanana, directeur du cabinet militaire du premier ministre. Ny fahadimy ny sous-lieutenant Toudssou Angèle Sans-Marie, mpanamory ny fiaramanidina hélicoptère Alouette 3 SAE 3160. Ny fahenina ny adjudant-chef Fernand Ndriamananto, mécanicien io hélicoptère io. Ary ny fafito farany dia Andriamatoa Victor Raymond Randriantsoa, caméraman teto amin'ny télévision malagasy. Marina ihany koa moa fa amin'izay mahery fony Madagasikara ny colonel Alphonse Rakotonirainy izay dia milevina ao amin'ny mausolée izy nafindra tao moa zany razana nanomboka tamin'ny taona 776 ka hatramin'izao fotoana izao. Mariana koa i Luc fa i colonel Alphonse Rakotonirainy dia tena nankafia kolotsaina ary ny fotoana izay niainany rehetra dia tsy nisaraka tamin'ny boky izy. Ny olotiny dia poety Ie, ny vady andefomandriny indrindra ary mety izy moa nalala fa tao anatin'ny zavakanto any koa ngamba no mety nionan'izy roa matoto frère zareo ary misy tononkalo maromaro izay nosorata ny vady andefomandriny mikasika any colonel sy mikasika indrindra ihany koa aniny toe-javatra mampalahelo iny ilay fianjarany ilay fiaramanidina tany amin'ny ilay toerana Akazomriotra ny 17 ny volana Jolay 770. Eny ary ny eja anao amitsika aloha mba ho haingin'ny fandarina ihany koa hitondra an'izay aingam-panahy vadiny colonel Alphonse Rakotonirainy izay Ramatoa Lala Rakotonirainy izay mbola velona amin'izao fotoana izao mitondra nyity sakanasany anankiray ity izay nampireny lohateny hoe Fanisy. Fomba ve ny mahatsiaro sady raisinao adidy ny amongarana ny lasa feno mamy sy mangidy fa nisy mantsy hafaliana zay nivadika ho fisaonana nisy tsikin'ireo molotra nanjary faresen'ny taolana nisy masoandro be tsy ninona ho simbandraona nosoloan'ny azipito zay mafaitra noho ny vahoana nisy retso-pitiavana nantenaina ho fanohitra mba ananganana ny ho avy amin'ny fomba tena tsotra nisy ezaka natomboka tamin'ny finoana feno
izay niova ho akoviana fa noravana tsy hoeno ary reny rehetra reny no ametraha-patsiarovana ho an'ilay malalanay tsy avelo resy-pahalovana. Nisy hafaliana mantsy natao ho mafy sy haharitra nosoparan'ireo say ka nokapainy tamikery. Nisy zaza voany bada tsy mba afaka nandahatra noratraina vao mitsimoka mitondra ratra feno fery. Ko raha iondrika ny loha ka nanaiky ny ogina, raha nalevina ny maty tao ampasana mangina. Misy ireo orokorony izay tiavina ampanahy no manohy ny tigetrany ka ampitendrangolahy. Lalao rakotony rainy raha zay ary tsara ny rina. Fanteny ny boky vakinao ary raiso zay tsara sy meva. Noho ny fankalazana ny fafapolo taona nafatesan'ny colonel Alphonse Rakotonireny enina amby fitopolo sy fijatsy arivo enina amby folo sy roa arivo moa zany dia nosokafana ity apikara ity. Tsara dia tsara angamba ny nieja oazavainao ihany koa avy amin'ny tolo-kevitry zanany vavy matoa vavy-tokana raha matoa Rakotonireny malalan'ny Rina Sylvia hoe inona moa zany no antony nanokafana an'izany trano famakiam-boky ho an'ny miaramila sy ny fianakaviany sy ny vady aman-janany izany ao amin'ny toby etsy fiadanana io. Iapikara tsara fatarina aloha ahoana ny fanalavanan'io iapikara io dia tsy ny zany fa ny hoe ivotoerana anofozam-pahalalana colonel Alphonse Rakotonireny. Tia boky be ary tia mamaky boky be mihitsy i colonel Alphonse Rakotonireny ary dia tia nizarany zany izy tamin'ny ankohonana sy ny olona manodidina azy ka ho tsangam-bato ho fahatserovana azy dia noheveriny vady aman-janany fa ny fizaranan'io fitiavana mamaky boky io amin'ny be sy ny maro no zava-dehibe tena hoe azo ampitaina tamin'ny zava-bitany zany indrindra moa fa tsy manana biblioteka ihany koa ny tafika. Ny biblioteka farany dia rava tamin'ny 570 sy 700 ary nalahelo be mihitsy i colonel nahitan'izany dia noho nahita ilay toerana simba tao amin'ny toby Rakotonireny tao fedanana ireo zanany dia nieritreritra hoe manina moa isika raha mangataka amin'ny état-major raha afaka karakaraina io efitrano io ary ho atao trano famakiam-boky. Dia nekeny tao amin'ny Semgam izay nitarihan'ny General Ismaël Molibo izany fangatahany fianakaviana izany tamin'izay fotoana izay zany. Fa etsika mandravaka ny fandarina ihany koa ny eja mba hiantsa tony kalkila anankiray ihany avy amin'ny sanganasany lalao Rakotonireny raha zay ary tsara ny rina zay nampitoray ny lohateny hoe fa misy. Misy eritseto aina mamerimberina ny antsony mivoaka avy ao ampasanao ka miampita koa ny akony dia antsoantso mampatsiahy ny finoana miezinesina tsy matimomoka tsy akory na lavo aza ny anaresina ko ny aloky ny lasa zay mitanisa fahalovana tsy handitsoka ny maso na hamampafatsiarovana fa ireo rafitry ny di sy ny taona ny fanesy no anononanay ny antsa ilay maty no mpandresy. Lalao Rakotonireny raha zay ary tsara ny rina. Boky mahasosy mahaliana raisika vakio fa hampitombo ny fahalalanao. Tozitsika ihany ny fandarina ny eja rehefa firesaka tamin'ny zanany vavitsika raha matoa Rakotonireny malalan'ny Rina Sylvia moa zany dia nambarany fa ity médiathèque ity dia isaky ny alarobia sy ny zoma ihany no misokatra ho an'iza izany trano famakiam-boky ao amin'ny toby colonel Alphonse Rakotonireny ao vetanana izany. Afaka mitody ve zany sara be bahoaka amaliko fanotaninao zany Luka dia tsy ho an'ny olona rehetra ny tranom-boky fa kosa ho an'ireo miaramila sy ny fianakaviany. Azo lazaina fa maromaro ihany zay satria manomboka ny miaramila sy ny fianakaviany eto Madagasikara dia afaka miditra ao amin'ny toby colonel
raha kotonga Alphonse etsy fiadanana afaka kirakira ireo boky ireo. Mazava be zay nietsa sady manantasatsa ihany isika fa manontany ndraiky io eto araky ny fantena napetraka tamin'ny zanany ihany moa zany de hoe karazam-boky toy inona re no hita ao amin'ity iapikara ity. Karazam-boky amin'ny fiteny frantsay no tena misy ao ary fanomezana avy any ivelany daholo moa izy ireo. Misy koa boky amin'ny fiteny malagasy indrindra ho an'ny ankizy fa misy ihany koa boky amin'ny fiteny hafa izany. Ny totalin'ireo boky ireo dia misy 104 ao amin'ny io médiathèque io zany ary ny lohateny n'ireo boky ireo zany dia eo amin'ny 4 eo. Tsy misy ifandraisany kosany amin'ny hoe miaramila n'ilay toerana zany fa kosa natao hialana voly fa boky indrindra natokana ho an'ny zanaky ny miaramila sy ho an'ny vady miaramila izy ireo. Eny ary tononkalo fahatelo indray no entsika ary raha tsika miantsa ty tononkalo anankiray zay novokariny tamin'ny 10 mars 1996 ity mitondra lohateny hoe iza sy anao. Zasy anao miara-mihira ary koa miara-miaina mahita isan'andro vaky zao ireo vahoaka mitaraina to valala tapa-kelatra tsy mahita izay hifikirany verisaina mbola velona lany hatramin'ireo mbahirany. Ianao sy izaho izay mitahiry anaty ireo lasa sy ny androany ny aina setrasetra maro niatrika ireo nahery no ity mifantany fanakaiza ny herim-po sa maty toy ireo maty ka tototra sahady adiny veny vaomaly misalorana sahina natao dina sy voady. Zasy anao manoloan'ireo karazan-girofiry jerena to tsy hisy fetra ny hetahitantsika miaraka de mandrobona tsirava ary de mitoetra ny hananantsika ny hery sy safidy-pahendrena ary koa ny finoana no hazakazaka sy tanjona ka metraha pitokina. Enao sy za manantena ary vonina ny anatsara fa isy ny maraina vao amelona indray tantara de tantara pitolomana amin'ny fomba tena mendrika itrakany malagasy ijoro fa tsy horindrika. Zasy anao tsy zakory fa ireo anivony vahoaka misy vehivavy sa sy lehilahy tena vonina ady masina no atsangana ka isy ve itsotsoka samy mahalala ndraikitra kometeze ho voatonona. Fanomezana kanto indrindra manolotra boky ho amin'ny tiana. Efa volazantsika teo moa zany fa nitaranaky colonel Alphonse Rakotonirainy no namokatra sy namahafandray ity tranomboky médiathèque ity ao amin'ny toby etsy fiadanana izany de misy ny hoe AMCAR na ny association pour la médiathèque colonel Alphonse Rakotonirainy. Misy ihany koa nefa ny IAPCAR na ny fitoerana anovozam-pahalalana colonel Alphonse Rakotonirainy azo zavaina ve ny masana fa azy ireo ny etsa. Ny AMCAR dia fikambanana ho an'ny médiathèque ny colonel Alphonse Rakotonirainy. Association pour la médiathèque colonel Alphonse Rakotonirainy zay ny fanalavana ny AMCAR. Ny APCAR kosa dia ivitoerana anovozam-pahalalana ny colonel Alphonse Rakotonirainy. Izany hoe ilay toerana ao amin'ny toby Alphonse Rakotonirainy etsy fiadanana zany io zany no tranomboky zany izy io. De ny fikambanana kosa zany araka le voalaza teo dia ilay hoe AMCAR. Ny fikambanana moa zany dia tsy manao politika sady tsy manana tanjona fitadiavam-bola ihany koa. Ny tanjona lehibe ivotoran'ity fikambanana ity dia fandraisana anjara amin'ny fampiroboroboana ny kolotsaina sy ny fomba mampanao malagasy. Mariana fa tena tia vaky boky be mihitsy i colonel Rakotonirainy Alphonse ary tena tanjony sy zavatra tena mbany riny tokoa zany hoe hitondra ny kolotsaina izany ho amin'ireo miaramila izay amin'ny miaramila azy moa dia izay ny azy aloha zany tena hoe teo akaiky indrindra fa anisan'ny faniriany ihany koa zany hoe ampiroborobo ny kolotsaina ka izay indrindra no antony
ijoroany ity médiateka ity izay a tsy mijanona ho miaramila irery ihany a no mahazo tombontsoa fa ireo vady amanjanany ihany koa. Araky ny volazako teo ihany koa dia fehezina amin'ny hoe un homme une vie 1934-1976 colonel Alphonse Rakotonireny izay teraka tamin'ny taona 4.7 lotomandry tamin'ny taona 4.7 ary noho izay fankalazana ny fahaefapolo taona nafatesany izay amin'izao taona 4.7 izao no nanokafana ity médiathèque iapakara ity. Misy fanamariana kely Luc hoe izavy ny olona afaka miditra ao fikambanan'ny association pour la médiathèque colonel Alphonse Rakotonireny. Tiako amariana kely izy io hoe ny olona rehetra na sivily na miaramila ka mitovy fijery amin'ny kolonely zany a mitovy tanjona amin'ny kolonely a dia afaka miditra ao anatin'ny association pour la médiathèque colonel Alphonse Rakotonireny. Miangavy kely a iluka mba hiteny frantsay kely satria zay soratra eto mazava kokoa ngamba dia hoe peuvent être membres de l'AMCAR toute personne civile ou militaire qui partage ses valeurs et veulent œuvrer pour la réalisation de ses objectifs. Mazava ty mazava zay nietsa fa tononkalo farany ary no etitsika zay mbola sagnanasany Ramatoa Lalao Rakotonireny ihany vadina velany colonel Alphonse Rakotonireny nampiteny lohateny hoe andry nofokariny tamin'ny 20 Jona 2006. Ia rehefa 3 taona ny zanany zareo ny zanany faralahy Iandry no nanolorany reny Lalao Rakotonireny an'ity tononkalo ity izay somary mampietsi-po tokoa ary misy fandraisany indrindra ihany koa tamin'ny afatra izay nataon'ny reny ho an'ny zanany zany ho an'ny taranany tondra ny lohateny hoe Andry. Ndao ary antsao nieja Andry. Raha ny anjera ny andrarezina ny ankinana fakiady raha nanjombona ny tany sady feno ayahy dia ireo tambotambin-jaza sy teny mamy zarovoady no namafanao ny masoko sy naverimberinao ahy no filana ianao hiezaka natosika ho sahisahy ninina ny sarahana azy tamin'ny fo mangorohoro navela hitady samirery tao anatin'ny tsinahy izay tanjona azo hifarana na ho vato na ho zozoro fa ny balika ny masoandro reo ezakao tsy tapitra ainao ny nikiry ny safidy nampita lasa vato fehizoro lay voady tsara fatotra o lehibe ary ne ary teny ho lehilahy ho aminao hatrany eny ho aminao rybe finiavana le tanjona filamatra dia ery fahendrena sy fitiavana. Boky mahasosy mahaliana raisoka vakio amin'izao taona arivo fahatelo izao. Izay ny mikasika ny fandarantsika natokana ho an'ny tranomboky anankiray izay nosokafana ho iaho tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny alarobia 17 Jolay 2022 tetsy fedalana tao amin'ny toby colonel Alphonse Rakotonireny tranomboky anankiray ifitoera hanovozam-pahalalana colonel Alphonse Rakotonireny izay nozarainy nieja teto ny fanazavana azy avy amin'ny tolo-kevitra zanaky colonel Alphonse Rakotonireny izay mahery fon'ny Madagasikara milevina etsy mausolée nanomboka tamin'ny taona 7 noho ny fianjaran'ny fiaramanidina iray tany Akazomina fahatelopolo ny volana Jolay 7 mankasitraka be da be anao nieja ny vahiny tamin'ny fandarana. Mankasitraka anao i Luc ary fitiavana poezia moa dia anisan'ny mpankafy tokoa ny tonokalon'ny Lalao Rakotonireny ny tena koa ka ataoko angamba fa hoe fitiavana tolotro ho azy ihany koa ny anaovako ity fandraisana anjara fizarazarana momba ny kolonely ity. Mankasitraka anao be da be ary nieja isaona be da be ihany koa nareo mpiaino raky ny fandarana hatramin'ny farany tantara moa dia mipetraka hatramin'izao olovain'ny taranaka ihany koa ary zay nitondrana ity fandarana ity kiasika ny médiathèque ao amin'ny toby colonel Alphonse Rakotonireny etsy fiatanana tamin'ny fiarahantsika tamin'izao fotoana izao. Mankasitraka nareo mpiaino tamin'ny hatramin'ny farany isirana ihany koa ny technicienne Antonio Diade Rasamilson velomaro tompoko lahy sy tompoko vavy. Soratra sy teny
raisoka avakio fandarany radio madagasikara iandreketany ulika